Ka ny ideran'i Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindra o. Ary anambara ny famondraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny valitorofolo sy amin'ny feotonganga. Fampifalianao amin'ny nataonao Jehova, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehova, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Andriamanitra ray ny tsara indrindra an-danitro, misaotra anao manokana noho ny amin'ny famindramponao, ka mbola nanomezanao indray ny fofinaina mahavelona, mbola afaka midera sy mankalaza ny anaranao zay amin'izao andro masinao izao. Mamindrafo aminay mandrakariva ray tsara, ary mangataka ny fananao masina izay mba ho ampitoerinao lalandava ao aminay izany fanahy izany hitarika anay ho amin'ny fanatanterahana sitraponao. Amin'ity andro masinao ity dia angatahanay manokana aminao mba anokafanao anao ny masinay mba ahita ny fanatrehanao, ary mba ampiainonao ny sofinay mba ahenonay ny bitsiky ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teninao, ary indrindraindrindra mba anokafanao fonay tsirairay avy mba andraisanay ireo teny izay araka ny sitraponao. Ka tononay izany vavaka izany ny aran'i Jesosy riany. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray natratran'izao sabata mahafinaritra feno fifaliana izao indray amin'ny fiankovantsika amin'ilay Andriamanitra pary antsika. Ho fanoizantsika ny fotoana ary dia andeha ho redontsika miaraka ny larakira 530. Ilai fiti maeri, fa fiti avanama, mamerina niveri, o ira, tifuku ira, fatenati, ilai pamuzina. Irau lai faefana be manuvani paluta na ten malemi azare hajesi zauni uta o ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unzatani olira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau ilai piamina, mia isimitanjo, lai tanang misakamina, na alina nanjo, o ira, rifuku ira, fatenati, ilai pamuzina. Ira chiufa
fitiavana mitona hoangandanitra oninao mandrakiza ira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjina. Zao dia hiara amaky ny teny voasoratra isika ao amin'ny epistily fahatelo nosoratan'i Jaona. Jaona fahatelo ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka n'izay anambinana ny fanahinao ihany. Hotohizantsika ny vakiteny ao amin'ny Romanina toko 12 ny andininy faharoa. Romanina toko 12 ny andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Zao dia manasa antsika rehetra mba hiaraka nitry tena fa hivavaka amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, Andriamanitra pahary sy pahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra nisy ampiainana, Andriamanitra fitiavana sy Andriamanitra mpamindra fo. Ianao Jehova ao no antsonay ankehitriny satria olonao zahay ary ianao no tomponay. Misaotra sy manome voninahitra ny anaranao zahay satria lehibe sy masina ianao ary eniky ny voninahitra ao izao rehetra izao. Misaotra indrindra satria menao fitahiana manokana izahay afaka manompo anao amin'ity sabata masina ity. Ray malalo ankasitrao izao fanompoam-pivavahana izay tanterahana izao ary mienoa ny fivavahanay ianao raha hanao izao fangatahana izao anatrehanao. Fantatray Tompo fa manana ny fahalemenay zahay, manana ny tsy fantaterahanay zahay, koa ankehitriny dia mifona aminao zay Andriamanitra, mamelany elokay tsirairay avy ary aoka mba hahazo ny famelan-keloka feno avy aminao zahay amin'ity sabata ity. Vavaka aminao ary izay ankehitriny mba hitahinao ny vahoakanao manerana ny vohon-tany izay miaraka manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, indrindra ity sabata manokana ity izay miompana amin'ny fahasalamana. Jesosy Kristy Tompo, enkane ny fanahinao masina harotsaka ao aminay tsirairay avy ka ho takatray sy ho azonay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao izay ho resahana sy ho renesinay amin'ity anio ity. Mitahy manokana ny mpanomponao izay tondra izany teny masina izany. Ny fanahinao no hanositra ny molony ka hiteny amin'ny fahefana sy ny hery izy ary engany Andriamanitra isy akony eo amin'ny fiainana izany. Dia zany zavatra izany Tompo no entinay sy apetraka eo ampelantananao ko aoka mba hoenonao satria tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka.
zao isika dia tonga amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ny amin'ny fanatitra sy ny ampafolony ka manasanao andray ny fanatitra sy ny ampafolony izay efa nomaninao nandritry ny anemana ary anao vavaka mangina isika. Amen. Tsy haiko na efa nakasary an-tsaina ianao hoe raha mitovy aminao daholo ny olona ao am-piangonana dia fiangonana tahaka ny ahoana no mety ho voarafitra izany olona mitovy aminao izany. Efa nalainao sary an-tsaina ve ny asa misionera mety ho vita raha toa ka mitovy amin'ny fahafanamponao manao ny asa mitory ny fahamarinana amin'ny vahoaka erak'izao tontolo izao ny membre tsirairay avy ao am-piangonana. Mety efa nalainao sary an-tsaina koa ve ny mety ho fikojakojana ny fiangonana sy ny tahirin'ny fiangonana raha toa ka mamerina ampahatokiana ny ampafolony sy fanatitra ao amin'ny trano firaketana avokoa ny olona rehetra. Indraindray isika dia mieritreritra isika fa hoe mety tsy hisy akony amin'ny ao am-piangonana ny fomba fisehotsika. Mety hoe andeha foana ny asan'Andriamanitra na dia tsy mamerina ampahatokiana ny ampafolony sy fanatitra ary isika. Mety vita foana ny asa misionera, marina amin'ny ampahana nefa izany fa zao ny azo antoka nefany ny fomba fisehotsika ao am-piangonana, ny zavatra ataontsika ao am-piangonana, ny fanoloran-tenantsika dia hisy hery miasa mangina amin'ireo manodidina antsika, indrindra ireo akaiky antsika toy ny zanantsika, ny vady, ny raitapo. Dia ny asa ataonao ho an'Andriamanitra dia misy akony manokana eo amin'ny fiarahamonina. Ary misy ray mpianakaviana ray izay nyteny hoe ny lova tsara indrindra napetrako ho an'ny zanako ozy izy dia ny fanoloran-tenako tanteraka tamin'ny asan'Andriamanitra. Dia manantena ozy izy fa ireto zanako ireto koa dia hanolo-tena mikafanampo mihoatra lavitra noho ny nataoko amin'ny androm-piainany. Dia ny antso atao amintsika androany izany dia manentana antsika mba hanao ny asan'Andriamanitra. Raha misy olona manontany amintsika hoe tena tian'i Jesosy marina ve ianao, dia ny valiteny tsara indrindra avaly izany dia tsy amin'ny alalan'ny teny fa amin'ny alalan'ny asa manokana ataontsika ary amin'ny alalan'ny fanoloran-tena tanteraka fa izany tokoa no mampianatra antsika. Hiaraka hivavaka isika ny amin'ny fanatitra. Ray tsara mankasitraka anao izay ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Mampianatra anay ianao fa tokony hanolo-tena tanteraka ho anao izahay ary hanohana nasanao satria misy hery miasa mangina eo amin'ny manodidina anay ny fanomponay anao. Dia raha tamin'ny lasa izahay nanao atsirambina mamelany fahotanay ny amin'i Jesosy fa amin'ny sisa kosa amin'ny ho avy dia mangataka ny fanainao masina izay hampianatra anay handeha hampatokiana ary tena hanaraka marina anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tonoana vavaka. Amen.
tonga mitoroteny ho an'ny ankizy isika ary faly miarabantsika ankizy rehetra tratra nyity taona vaovao ity izay taona hitondra soa sy fahasalamana ho antsika ny alohan'ny hidirantsika mitoroteny a dia andao hiarahirantsika ny hira vavaka mitondra ny lohateny hoe oramamy. Sabata morakizy dia sabata natokany foibe maneran-tany ho sabata ny fahasalamana ary mirary antsika ho salama indrindra amin'ity taona vaovao ity araka ny vaky teny nambara teo ao amin'ny Jaona 7:2 manao hoe ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama ny ianao tahaka ny anambinina ny fanahinao ihany. Tena ho tanteraka amintsika ny izany. Rangizy eo inoko fa manana dadabe sy bebe daholo nareo any an-trano. Marina izany, mety misy manana dadabe sy bebe betsaka. Fa zao koa rankizy zaho hitanareo ty koa mba nanana. Ary tena nanana tamin'izaho ankizy ohatranareo io. Bebe sy dadabenay dia tena tianay koa. Ohatranareo ihany ary tianay izy ireo sady tianay. Rehefa tonga ny vakansy dia makanay ry zareo manao vakansy dia tapitra koa ny vakansy dia aterina izahay. Fa tampoka rankizy dia naheno feo hoe maty ny dadabe. Ahoana? Maty dadabe. Maty tampoka ho ny dadabe. Mbola kely aho tamin'izany tadidiko tsara. Tsy fantatra hoe nanina nahafaty ny dadabe fa nalahelo aho. Nalahelo dadanay sy mamanay tao an-trano. Nalahelo. Fa ny henoko fotsiny dia hoe maty ny tension tsy haiko tsony inona ary zany. Fa zay no henoko. Kanjo rankizy noho ny lehibe dia nanao vakansy tany amin'ny bebe. Rehefa tonga tao amin'ny bebe dia miresaka eny izay sy bebe dia nitantarainy bebe amin'izay. Mba fantatrao moa fa mbola kely mantsy ianao tamin'izany. Fa nahafaty ny dadabe iny angeky ka zay sy dadabe samy nisy tension. Niakatra tosi-dray dia nakany amin'ny dokotera. Rehefa nakany amin'ny dokotera izay dia nambaran'ny dokotera hoe hoanina ty fanafody ty fa ankoatran'izay koa dia aoka hanina fomba fiaina mahasalama. Dia nambaran'ny dokotera-nay hoe ianao ny fihinana-kena. Ianao dadabe somary be lanja ianao. Ianao koa ny sakafo fa mila mihena ny lanja. Manaova fampiasam-batana na miasa eny an-jaridaina na mandeha tongotra. Dia samy nataonay izany fa zao dadabe tsy leo tohika. Raha ena tsy mihinan-kena izay ao an-trano dia hoy izy hoe mimononmonina izy. Leo antony legioma sy voankazo tony fa hena ny tadiaviko fa zany nazatra. Raha mba teneniko izy hoe andao re dadabe andeha tongotra sika. Andao hiasa. Efa maro izay vitako izay raha dia tongotra. Tsy nety retsy dadabe nareo. Ary tadidiko mihitsy fa tamin'ny fotoana nahafaty azy iny angeka
tamin'ny mariazy ny tonton rivo hoe avy tany amin'ny mariazy zay tany izy ny teny isakafo inakena be afa iteny tsy fahitako any an-trano tonga ny ariva tonga dia iny safotra izy nentina tany amin'ny hopitaly dia niteny zareo hoe dokotera tao ambony ny tositra ohatra an'izay re dadabe mba mbola teto akaiko teto fa za dia nahatandrina aloha isaorako Andriamanitra dia zaho rakiza mbola miriry miaraka aminao zao mbola matanjaka isaorako an'Andriamanitra zany ka zao nany afarako anao araho ny fomba fiaina mahasalama fomba fiaina mahasalama izay nomen'Andriamanitra atsika ahatsara atsika tsy ho lany fotoantsika makany amin'ny dokotera tsy ho lany vola indrindra mba ho faly ny ankonana fa salama ny ray aman-dreny salama isika lava velona araho ireny torohevitra ireny aenao ny ena ataovy ny fampiasam-batana za hitanao na antitra dia mbola mandehandeha tongotra eny foana zarao amin'ny dadanao sy mamanoky izany rehefa tonga ny trano dia zarao amin'ireo mpiara-mianatra aminao koa ireo ankizy ohatranao ka mirary ho antsika rehetra rakizy indrindra mandritra ity taona vaovao ity mba ho salama isika tsy tokantrano mandany vola amin'izany fahasalamana izany fa hanaraka ireo torohevitra ka mba ho salama tsara isika rehetra iara ivavaka ary isika Andriamanitra ny ainy teninao teo izay ankizy tena hanana fanapahan-kevitra tokoa ane zahay na dia mbola ankizy aza iaina ny fiaina fomba fiaina mahasalama eto izay ankizy Jesosy eo mety misy aminay reto manana dada manana neny misy tosi-drany etrano manana bebe dadabe izay andaniana vola mankarena mavesatra ny tokantrano satria marary dada mety marary neny marary dadabe mba hizaran'izany fomba fiaina mahasalama amin'izareo anizahay ary andray fanapahan-kevitra koa ane dadanay sy mamanay sy ireo manodidina anay amin'izany fomba fiaina mahasalama omenao anay izany sotra Jesosy eo amen zao ary dia tonga amin'ny fotoana izay notsika sy andraisantsika afatra ho antsika rehetra kanefa mialohan'izany andeha isika dia anaraka hira izay ho redon'ny antoko-pira anankiray Adela
mamerina ny fiarabana anao zay mijery sy manaraka izao fitoam-pivavahana masina entina hiderana sy ankalazana ny anaran'ilay Andriamanitra tompontsika sy pary antsika amin'izao andro masina izao indray ny tenanay amin'izao fotoan'izao. Miaraba ihany koa mamerina ny fiarabana ho amin'ny nahatratrarana ny taona vaovao. Ny firaron-tsoa zay hoentina ho anao, ny tokantranonao, ny ankonanao ary ny fiarahamonina misy anao dia araky ny tenin'Andriamanitra zay efa nambara ny mpanompony teo dia ilay manao hoe ry malala. Mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:2 no manambara antsika amin'izay. Iza tokoa moa no tsy miandrandra sy mitady sy mikatsaka an'izany fahasalamana izany, mety tsy olombelona angambany izy, fa mino fa naizana ianao dia samy mikatsaka an'izany avokoa. Noho izany indrindra dia amin'izao taona vaovao izao ary andro masin'Andriamanitra dia ny sabata natokana ho amin'ny fahasalamantsika. Izaho sy ianao zany dia ny mpanompon'Andriamanitra Peter Landless dia nanoratra taridalana teo ambanin'ny fitarihan'ny fanamasina mba hoentina hanomezana antsika torohevitra avy amin'Andriamanitra hitarizantsika sy iainantsika an'izany fahasalamana izany. Nampitondrany lohanteny manokana hoe misakafo ara-pahasalamana ny taridalana izay horenesintsika androany.
alohan'ny anontsika an'izany nefa dia mangataka anao anondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra ankehitriny raha iaino ny afatra avy aminao izahay dia mangataka manokana ny fananao masina. Izany fanamasina izany no hitarika anay mba hifantoka ary andray izay tena sitraponao ho amin'ny fiainanay. Donononay izany mivavaka izany amin'ny aran'i Jesosy iray. Amen. Tantara iray nitranga tao anatina faritra iray no hoentiko hisariana ny sainao ary hifantohanao amin'ny afatra izay horaisiko sy horaisinao androany. Nisy tanàna iray gaga ny fiarahamonina fa indro nisy lehilahy anankiray izay maratra ary tsy mahatsiaro tena no entin'ny rano. Rehefa hitan'izy ireo izany dia nanenjika an'ilay olona izay tsy mahatsiaro tena izy ary rehefa azon'ireo fokon'olona ilay naratra sy tsy nahatsiaro tena dia noezahany noentina teny amin'ny sisin-drano. Ary rehefa tonga teo amin'ny sisin-drano dia natao ny famonjenaina voalohany. Rehefa hita fa nanomboka natsiaro tena tsikelikely ilay rangahy dia nantsona avy hatrany ireo dokotera sy ireo manampahaizana mba ahatonga ny fahasalamany ho tavaverina tanteraka. Taitra nefa izy ireo fa mbola tsy tonga akory ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo tena mpamonjy voina dia indrendray nisy olona anankiroa natsingevany rano izay tsy mahatsiaro tena sady maratra. Ary tsy nijanona tamin'izay anankiroa izay ihany fa nitombo nisan'ireo olombelona izay noentin'ilay rano. Voatery tsy maintsy nanantona ny fokon'olona sy ny fiarahamonina manodidina an'izany tanàna izany mba hanampy an'ireto olona izay teo amin'ny tanàna. Nampiasaina avokoa ny fitaovana arifomba rehetra mba anafainganana sy anatratrarana ny famonjenaina tamin'ireto olombelona izay tratran'ny loza sy ny fahavoazana ireto. Isaoran'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany satria dia voavonjy ara-dalàna izy ireo. Betsaka ny fitaovana nampiasaina, betsaka ny volalany ary betsaka ihany koa ny olombelona nandray anjara tamin'ny famonjena an'ilay naratra sy ilay tsy nihatsaro tena rehetra. Fa ny valiny dia avitra soamatsara izy ireo. Nandeha teny ny fotoana, nandeha teny ny andro, ny volana. Ndray andro nisy manampahaizana mpikaroka anankiray, iren'ilay antsointsika hoe epidemiologista ireny. Izany hoe ireo mpamakafaka sy mpandalina ny amin'ny antony nahatonga ny zava-mitranga ka nahatonga ny tsy fahasalamany ny olombelona anankiray. Akoatran'ny nahagaga n'ity mpikaroka ity sy mahaliana azy ny amin'ny hoe ny aretina ny tranga, ny fahavoazana ny tranga, dia ny tena nahaliana azy dia hoe inona ny tena nahatonga an'ilay seho ny tranga izay mitovy tamin'ireo olona maromaro ireo. Rehefa tonga teo amin'ny tanàna izy dia nandeha niakatra tamina tendrombohitra anankiray manakaiky an'ilay toerana izay nanaovana ny vonjy-aina sy ny vonjy-taitra rehetra tamin'izany fotoana izany. Akory ny agagany fa rehefa tonga teo amin'ilay tendrombohitra izy dia hitany fa nisy toerana malalaka anankiray izay ifaneraserahan'ny olona maro, izay olona andeha hitsangatsangana. Zao anefa alohan'ny atongavany eo amin'ny toerana io dia misy lalana anankiray izay tsy maintsy andehanana, izay amorotevana ary ny ao ambany ao dia rano mikoriana mafy. Ary ilay lalana tsy maintsy andehanana dia tetezana izay tetezana kely ihany izany. Teo dia fantany avy hatrany satria rehefa hitany ny tontolo manodidina, hitany ny zavamisy, hitany ny abetsaky ny olona, dia tsapany fa ny fiovaovan'ny fitsokan'ny rivotra izay mihamafy tampoka no nanosika ny olona izay mandalo eo amin'ilay tetezana izay tsy misy fiarovana manara-penitra ka nahatonga an'ireo olona mivarina tany amin'ilay antsana ary latsaka tao anatin'ilay rano ka tonga amin'ny tsy fahatsarovan-tena ka noentin'ny rano nandeha fotsiny mba hanapahatonga tany ambany tany.
rehefa nahitan'izay typikariko ity dia ny vahaolana avetrany no tonga tao an-tsainy. Mila manamboatra tetezana azo antoka ary misy fitenenana izay rehantsika matetika dia amin'ny hoe manara-penitra. Afaka miatrika ny zava-miseho sy afaka mitambesatra ny olona rehetra izay mandalo eo amin'izany tetezana zany. Mila mafiorina mba ahafahana misoroka ireo fahavoazana, indrindra fa ny fahafatesana, ary mba ahafahan'ny olona rehetra tsy hanatahotra amin'ny fandehanana amin'izany. Raha mijeriny sy mamalina ny mamakafaka ny amin'ireo tenin'ireo ray aman-drentsika tany aloha tantsika dia tonga amin'ny famehezana azy amin'ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Miresaka fahasalamantsika teny am-boalohany dia toy izany ihany koa ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Mandany volabe isika, mandany fotoana isika, mandany harena mba entina mitsabo tena, kanefa dia tsotra ihany ny zavatra tokony ataoko sy ho ataonao eo amin'ny fiainana. Dia ny fiovana eo amin'ny fomba fiaina mba hatanteraka ny fahasalamana araka ny sitrapon'Andriamanitra ho azo ho anao. Misy aretina izay mampatahotra asy anao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny aretin'ny fo sy ny aretin'ny lalandra izany. Aretina azo sorohana nefa izy ireo, ary betsaka ny fomba izay fantatsika fa hoditsika adinoana noho ny amin'ny zavamisy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Olona hiteny teo hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Aretina eo amin'ny lalandra ao amin'ny fo no mateti-pitranga, tsy eto Madagasikara ihany fa na any ivelany any ary. Fa isika eto Madagasikara ihany koa dia teny efa betsaka ireo izay tratran'izany aretina mandoza miafara amin'ny fahafatesana izany. Avaiza ary ahoana ary ny fomba fisehoan'izany aretina izany. Ny fivoaran'ny aretina dia ny fipetahan'ilay antsoina hoe cholesterol izay miangona ao amin'ny lalandra ary mitarika fahaterena sy fahatsetseman'ny lalandrany fo izy io. Rehefa mitranga izay zavatra izay dia misy ny fivanganan'ny rà miforona ao anatin'ilay lalandra tery, ary eo no isehon'ilay fahavakisana na fahatapahana amin'ny lalandra izany. Rehefa mitranga izay seho izay dia azontsika antsaina sahady angambany fa tapaka avy hatrany ny famatsiana rà ho an'ny fo indrindraindrindra sy ho an'ny taova izay milan'izany ao anatin'ny vatantsika olombelona ao. Raha tsy voatsabo amin'ny alalan'ny fanafody fandevonana ilay vaingan-drà na ny fampiasana n'ilay antsoina hoe katetera, fitaovana kely anankiray izay manokatra ny lalandra mba ahafahan'ilay lalandra mikoriana, raha tsy tanteraka anatin'ny fotoana aingana sy ara-dalàna izany dia hiteraka ilay antsontsika hoe crise cardiaque na ny fijanonan'ny fitempon'ny fo tampoka. Anisan'ny anankiray ihany koa arak'ilay nitenenina teo, faharoa dia ny fiakaran'ny tosi-drà. Betsaka ny hitsangana izany amin'izao andro iainantsika izao. Ny tosi-drà avy no fiakaran'ny tosi-drà matetika manampitrotraka ilay aretina izay mahazo ny lalandra izy io, indrindra fa ilay lalandra izay ao amin'ny fo. Ary ny tena zava-doza dia ilay lalandra miakatra makany amin'ny ati-doha dia hiaran'izany ihany koa. Ny fiakaran'ny tosi-drà dia fantatra fa isan'ny mamono olona betsaka indrindra, satria inona ny antony? Tsy taitra itsika hoe za tsisy an'izany, satria io aretina io dia tsisy fambara ivelany izy io fa misokoa miadana.
maro nefa ireo lozahaterany a rehefa hitranga izy. Anisan'izany a ny fahatapahan'ny lalandra any amin'ny atidoha na ny AVC zany na ny accident vasculaire cérébral. Eo ihany koa lay tranga anankiray efa nitranga teo aloha dia ny fijanonan'ny fo tampoka ary eo ihany koa ny faharerahan'ny voa satria ao anatin'ny voa dia misy lalandra maro ka tsy afaka manatanteraka ny asany ara-dalalantsony izy amin'izany. Raha izay ary ny zava-misy mampatahotra asy anao, inona ny zavatra tokony ho ataoko? Misy ve? Ambara amiko sy aminao ary indrindra ampatsahivina antsika ary fa misy dia misy tokoa ny tokony ho ataoko sy ny ho ataonao. Ny aretin'ny fiakaran'ny tosidra sy ny aretin'ny lalandra ao amin'ny fo dia mitaky fiovana eo amin'ny fomba fiaina. Mety an-tany angamby isika hoe ino zany fomba fiaina zany, fa za zao maninona ary ianao koa maninona, fa anisan'ireny ny fialana amin'ny sigara, ny toaka ary eo zava-mahadomelona isan-karazany. Mila tandrovantsika ihany koa ny fanaraha-maso eo amin'ny lanjan'ny vatako sy ny vatanao. Ny fanatanterahana an'ireny fampiasam-batany ireny dia tsy tokony ho hamavantsika mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Ary indrindra anisan'ny zavatra anankiray tsy afaka misaraka amiko sy aminao dia ny misakafo. Mila avaozitsika ho ara-pahasalamana ny fanatanterantsika an'izany. Maro ireo voka-pikarohana ho amin'izay faran'izay dia ilay lafiny ara-tsakafo izany, izay mikarika ny amin'ny hanatsarana ny fomba fisakafoanantsika sy ny anomezana ireo karazana sakafo izay misy hery afaka anome ny amin'izany hoe fahasalamana ilaiko sy ilainao zany. Ireto avy ireo toromarika izay azo fitinina amintsika ahafahantsika manatanteraka an'izany. Lanjalanjao ny tahan'ny kaloria sy ny herilany amin'ny fampiasam-batana izay ataoko sy ataonao ao anatin'ny andro anankiray. Ny faharoa dia fero ny fampiasana ny siramamy sy ny lafaridina voahodina eo amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra zany ny amin'ny hoe siramamy fotsy, ny amin'ny mofo dopaina, ny amin'ny zava-pisotro mamy, tsy le zava-pisotro misy alkôla fa ireo zava-pisotro mamy toy ny jus. Mila mitandritsika amin'ireny. Aleo mihinana sakafo be fibra tahaka ny varim-bazaha sy ny legioma. Anisan'ny manome hery antsika sy mitazona ny fahasalamantsika ary manampy amin'ny fahazahoana ny fatran'ny siramamy ilain'ny vatana sy ny herim-batana ny fihinanantsika ny sakafo misy an'izany. Ary ny zavatra anankiray mila fantatro sy fantatao ary mila tsy ahivina foana ihany koa dia izao hoe mampihena ihany koa ny fiatraikan'ny fiasan'ny insuline ao anatin'ny vatako sy ny vatanao ny fanatanterantsika an'izany. Ny sakafo mahasalama, ny lalandra sy ny fo koa dia tokony ahitana farafahakeliny voakarazany 3 isan'andro. Mila iainako sy iainanao zany ry namana malala. Anisan'ny zavatra anankiray izay tokony ho ataontsika zava-dehibe ihany koa ny fihinanana voankazo sy ny legioma. Ambarako aminao ary androany fa ny fihinanana voankazo sy legioma farafahakeliny 3 isan'andro dia mampihena hatramin'ny 720 isan-jato ny mety azahoana ny aretin'ny lalandra ao amin'ny fo. Movety zava-dehibe amiko sy aminao zany. Ny legioma manana ravina maitsomaitso dia manakarena ilay antsointsika hoe carotenoïde, izay indrindra fa ireo manana loko mavo sy volomboasary. Averiko tsara ny legioma ny resahany eto. Aza mieritreritra zavatra hafa amin'izay loko izay. Ao anatin'ny ireo ihany koa dia ahitantsika an'ilay vitamine C
izay tena mahasoa azy ianao. Betsaka ireo karazana legioma sy voankazo izay tsara raisiny, fa te ilaza vitsivitsy ny amin'ny ohatra hoe ny petit pois, ny tsaramaso, ny soja ary ny voanembo. Manatsara ny fahasalaman'ny fo sy ny lalandra koa izy ireny. Ary ny mahafinaritra dia izao, mampiena ny mety hitsangan'ny homamiadana, tsy le tany amin'ny fo sy le tao amin'ny lalandra ihany, fa hatrany amin'ny tsinaibe ihany koa dia arovan'izany fihinanantsika andro sakafo ireo izany. Fa zao nefa tsy ho tanteraka izay raha tsy ampiarahantsika amin'ny fampihenana ny fihinanantsika ny hena. Mahazo toy ihany koa isika mihinana ny rony hoe ny voan-javatra zany na ny noix ihany koa. Io noix io dia manana tombony manokana ny mihinana an'izy io, satria mampiena amin'ny ray apahatelony na mihoatra amin'ny aretin'ny fo raha mihinana voana noix indroa isan-kerinandro izaso ianao. Ny voan'ny noix matsy dia ahitana fibra sy menaka tsara ary mineraly ao anatiny. Ary zay nefa ny tena ilain'ny vatako sy ilain'ny vatanao. Misy ihany koa ilay antsoina hoe oméga 3. Hita any anatin'ireo sakafo izany oméga 3 zany. Voaporofo fa ity menaka ity dia mampiena ny fahafatesana vokatry ny aretin'ny fo sy ny lalandra. Io oméga 3 io raha tena jerena dia anisany ahitantsika azy ny trondro, ny legioma sasatsasany ary indrindra ilay voan-javatra andresantsika teo dia ny noix izany. Aoka zany tsika mba hiezaka mba hiaina eo amin'ny fiainantsika amin'ny fihinanana ny amin'izany hoe ny voan-java-maniry, ny legioma sy ny voankazo izany. Fa iverena kely ny amin'ilay resaka hena teo. Mety misy sadaikatra ianao any an-tokantrano any hoe ahoana zany? Zany ny tena sakafo, izany ny tena maha-malagasy asy ianao, ko ahoana indray zany? Fa ny fandinihana sy ny fikarohana ary indrindra fa ny sitrapon'Andriamanitra dia izao, mila hahenako sy hahenanao ny fihinanana an'izany hena izany. Voaporofo tamin'ny alalan'ny ara-tsiantifika fa ny fihinanan-kena dia mampitombo ny aretin'ny fo sy ny lalandra ary ny homamiadana mahazo ny vatantsika olombelona. Ny hena sy ny vokatra azo avy amin'ny biby dia manan-karena n'ilay antsoina hoe tavy mavesatra izay tsy mahasoa, na ilay hoe cholestérol, izay manimba an'ilay fo sy ny lalandra ao aminy ary mampiakatra an'ilay tosidra eo amintsika. Izany no mahatonga an'ilay hoe artériosclérose, karazana tavy izy io miamafy ka mipetraka sy manetsina ny lalandrantsika olombelona. Ny tsy fihinanana ny hena dia mampiena ny aretin'ny fo sy ny homamiadany tsinaibe ihany koa. Hitanao amin'izany fa betsaka ny tombony azo, ka tsy aleo ve ahena tsikelikely dia miafara amin'ny tsy fihinanana mihitsy mba hahazahoako sy hahazahoanao an'ilay fahasalamana tena tian'Andriamanitra ho azo anao. Fa zao ihany koa anisan'ny zavatra izay feno sy mitobaka eny amin'ny fiarahamonina eny, ireo zavatra mahadomelona amin'izao andro iainantsika izao. Fa raha te ho salama nefa ianao dia aoka tsy handray, indrindra tsy hisotro an'ireny zava-pisotro misy alikaola ireny. Tsy tsara ho an'ny fahasalamana ny zava-pisotro misy alikaola. Mahatonga fiankinan-doha aloha voalohany indrindra, ary mahatonga ny antsoina hoe ny rahatra, ny dona, ny fahafoazana, satria rehefa tsy mahatsiaro tena ny olona anankiray dia mianjerazera sy midona eny rehetrarehetra eny. Ary ny mampalahelo dia tsy loza ho anao rery ihany izay mandray an'izany, fa loza vokatry n'ilay tsy fahatsiarovan-tena dia miseho ny herisetra ao anatin'ny tokantrano sy eny amin'ny fiarahamonina, ka mahatonga
ny korotana miteraka tsy fahasalamana. Ary io toka io ihany koa dia ampatsahivina anao fa anisan'ny voalohany amin'ny mahatonga ny omamiadana zay eo amin'ny vatantsika olombelona. Eto ary dia tia hanapa-kevitra tia hampanapa-kevitra anao aho. Za manokana dia efa nanapa-kevitra ary efa ela ny nanapa-kevitra. Ny tenin'Andriamanitra zay novakin'ny mpanompony teo ialoha teo ihany no hoentiko ampieritrretana anao dia zay voalazan'ny Romanina 12:2. Toy izao mivaky n'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Aoka hiala amin'ny fanao mahazatra izaho sy anao. Iverina amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra ka mba ho tanteraka amiko sy anao ane ny amin'ilay fahasalamana zay tetavin'Andriamanitra. Mandraisa andraikitra ary ampianaro ny fiarahamonina, ny fianakaviana, ny ankohonana fa ny miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany no zavatra tsara indrindra. Izaho sy anao zay mifampijery, mifampieno dia samy zanak'Andriamanitra isika. Fa ny mampiavaka asy anao dia ny tena manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga amin'izany fahasalamana izany. Ny fanavaozana ara-pahasalamana dia ho an'ny fiainana salama sy tomady kokoa no vokany. Izaho sy anao dia raha tena zanak'Andriamanitra dia tsy misotro toka mba hananana fahazavan-tsaina hatrany ary andre ny fitarihan'ny fanamasin'Andriamanitra izay miasa amin'ny alalan'ny atidohako sy ny atidohanao. Ny saintsika dia tokony hisokatra mandrakariva ary vonina andray ny taridalan'ny fanahy masina. Aoka mba horaisiko sy horaisinao ampo izany tenin'Andriamanitra izany. Raha simba ny foko sy ny fonao noho ny amin'ny tsy fanarahana zany sitrapon'Andriamanitra izany dia ho sahirana ny ra izay mitondra ny fahasalaman'ny atidoha. Ka rehefa simba ny atidohako sy ny atidohanao dia tsy hiasa tsony ny saintsika. Izao anefa ny voalazan'ny mpanoratra malaza anankiray Ellen White ao amin'ny asa sorany zay teo ambany fitarihan'ny fanahy masina ao amin'ny boky izay soratany hoe Fondamental of Christian Education pejy 427. Mifehy ny vatana iray manontolo ny saina. Ny fihetsiketsitsika rehetra na ratsy zany na tsara dia miainga avy ao amin'ny saina. Ny saina ny miankohaka amin'Andriamanitra. Ireo retsim-pandeha ao amin'ny atidoha izay mifandray amin'ireo taova rehetra amin'ny vatana. Ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra hifandraisana amin'ny olombelona sy hiasana eo amin'ny fiainany. Mbola ny Fanompoam-pivavahana ihany ilay mpanoratra malaza no nanoratra izany teny zany teo ambany fitarihan'ny fanahy masina mandrakariva ao amin'ilay boky nosoratany Testimony for the Church laharana 2 ary pejy 777 tamin'ny taona 720 no nanoratany an'izany. Kanefa mbola mitoetra ho aso ho anao amin'izao andro zao izay iainako sy iainanao izao. Amaranako azy mba ahafahantsika ny tanjona matsy dia tsy ny andre fotsiny ihany sy ny andray fotsiny ihany fa ny aina mihitsy ary rehefa resy lahatra ny fahatsarantsika ao ampiainana azy dia ny izaran'izany amin'ny ankohonana, amin'ny fianakaviana ary indrindra amin'ny fiarahamonina. Ho fampiarantsika azy ary dia izao no ambarako aminao. Lanjalanjao ny tahan'ny kaloria sy ny herilany amin'ny fampiasam-batana. Tazomy ho amin'ny lanja tokony ho izy ny vatana. Mihinana voankazo sy legioma 5 karazana farafahakeliny
isan'andro. Ainao ny fihinanan-kena na ny ireo zavatra matavy rehetra mba hahafahanao manatanteraka ny fialana tanteraka mihitsy ao aoriana. Fa kosa misafidiana ny legioma sy ny voankazo ary ireo voan-javatra tahaka ny noazy efa andresantsika teo. Fery ihany koa ny fihinanana siramamy sy ny lafarinina vahodina be loatra. Aza misotro alcool sy ireo zavatra mahadomelina rehetra. Fery ihany koa ny fihinanana sira. Somary adinkely ny fanazavana an'izay fa raha ambara fohifohy farany dia izao 2.4 grama ao anatin'ny 420 ora ho an'ny olona salama. Fa raha tantianao misy an'ilay fiakaran-tositra dia ahena ho amin'ny atsasany zany. Rehefa fatra amin'ny mahazatra zay dia ilay ara-dalàna dia erany sotrokely, fa rehefa misy an'ilay aretina zany dia atsasany sotrokely. Misy toy ihany koa rano madio betsaka ary azadino ny manao fanatanjahantena. Fa ny tena zava-dehibe ho aso ho anao mba hatanteraka ny fampiarana zany rehetra zany dia matokia an'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, misaotra sy manome voninahitra anao zahay noho ny tombontsoa sy ny fitahiana lehibe izay nomenao anay tamin'ity androany ity, satria dia nampiasainao ny mpanomponao hitondra izany hafatra lehibe sy masina ary sarobidy izany. Andriamanitra, engane mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay zany, ka ho hainay ny hanao ny sitraponao eo amin'ny fitandrema-pahasalamana, ka hanana fomba fiainana mahasalama izahay. Natsarivinao anay teo androany fa tokony ahay andanjalanja ny amin'ny fampiasam-batana izahay, ny amin'ny kaloria izany. Tokony ho hainay ny isafidy ireo sakafo be fibra ary mba hifady raha azo atao ireo sakafo lafarinina voahodina sy ny ireo zavamamy samihafa, ary indrindra mba hiala amin'ireo zava-pisotro misy alcool sy ny zava-mahadomelina. Nampianarinao anay koa tompo, fa tokony hahenanay ny fihinanan-kena, indrindra raha azo atao dia hiala amin'izany mihitsy. Tompo malalo, engane izahay mba tsy hanana saina miziriziry, fa mba ho tanteraka aminay kosa ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana taminay teo, dia mba ho tonga amin'ny fanavaozana ny saina izahay, mba hafantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Ianao ane hitahiry anay amin'ny fahasalamana, ary amela ny tsy fahatanteranay tamin'ny lasa, ka izao fanapaha-kevitra raisinay izao dia mba handeho amin'ny fahombiazana, ka hanana fomba fiaina manome voninahitra ny anaranao izahay. Ankehitriny ary izahay dia hamarana izao fotoana izao, ko raha ho tononona ny tsodrano dia aoka ho tanteraka aminay izany, satria ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitahy anao neny Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao, ary hanandratra ny tavany aminao ne Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Dia ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika hatrizao sy ho mandrakizay mandrakizay. Amen.